Vatimpana etni pasteur Barbier Kristina. Minoan'i Jesosy Tompo dia vonjena ianao sy ny ankonanao. Vavaka isika. Ray zanaka fanahy masina tsara indrindra, mideranao zay manome voninahitra ny anaranao amin'izao maraina izao. Ary mitsaoka anao, manandratra ny feonay, ka mankalaza anao manao hoe: Masina, masina, masina Jehova tompony maro, heniky ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Manantona anao ampanetry tena, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ray malalo, manetry tena ary de misaotra anao satria nafahanao tamin'iny azy saro-pahafatesana iny. Mbola novonjenao, trapo amonjena, ary de ndreto izahay manantona anao, ampifaliana, ampanetry tena, eto ambany tongotra masonao, mba hisafidy indray ilay anjara tsara izay efa homanao anay amin'ity maraina ity. Mankasitraka anao zay Jesosy satria lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Tsy mendrika an'izany mpamonjy eo, tsy mendrika ny fitiavanao satria de miariary eo anatrehanao ny zanak'olombelona ety ambany masoandro. Vamposaka ny masoandro de hitanao tokoa ny tsy fahatanterahana maro samihafa rehetra, eny na dia anatin'ny eritreritra mangina aza izay tsy manome voninahitra ny anaranao. Sasao amin'ny ranao madio Jesosy, mangataka ny famindram-po aminao, ary de diovy Tompo, mba ho afa-keloke, mba ho afa-tsiny Tompo, ahafahana indray miazakazaka amin'ity tontolon'andro androany ity. Irao ny fananao mahery, irao ny fananao masina, anome anay ilay teny soa mahafaly, mahavoky soa Tompo ny fanahanay. Ka io ny teninao, ampitondranao amin'izao mpanompotsy mahasoa izao, de voninahitry ny anaranao rehery ihany Tompo. Ny orenanay tsara ao aminao, ho voninahitry ny anaranao rehery ihany Jesosy eo, ny ibanjinanay mandrakariva an'ilay kanana vaovao, de ilay toerana efa homaninao anay indray andro raha miala amin'izao tany izao izahay. Misaotra Tompo, misaotra ny fitiavanao, misaotra ny famindram-ponao. Haleloia, amen. Miarahabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Araka ny lohateny izay efa nambara amintsika dia fikiro mafy ilay anjara tsara. Andro sarotra zao ry havana, andro mampahory zao ry havana, mila mifikitra mafy amin'ilay anjara tsara isika. Filazantsarany Kristy Jesosy nosoratan'ny Lioka toko 10, andininy 7 ka hatramin'ny 12. Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Teny izay efa henontsika isan'andro izany ry havana, ampahirezana antsika indray amin'izao maraina izao. Ovakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary raha nandeha izy ireo dia niditra teo amin'ny vohitra anankiray Jesosy, ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta nampiatrano azy io ao an-tranony, ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria, izay mipetraka teo anilan'ny tongotry ny Tompo ka nihay no ny teniny. Fa Marta sahirana tamin'ny fanompona be dia avy izy ka nanao hoe: Tompoko, moa tsy mampaninona anao va ny amelany rahavaviko ahy hanompo irery, koa mba asavy hanampy ahy izy. Fa hoy ny Tompo namaly ka nanao taminy hoe: Marta, Marta, maro ahina sy maro irena ianao, nefa zavatra iray lohany no ilaina. Fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola mpitombona amintsika lalandava ry havana, ny fahasoavana ao mba-piadanana avy amin'Andriamanitra ray, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Zany teny zany efa henontsika san'andro, zany teny zany ry havana, kanefa dia naresy lahatra indray amin'ity maraina ity, ampahirezana antsika tsirairay avy. Mamangy ny tokantranony sakaizany Jesosy.
Faly andray azy ao an-tranony izy mirahavavy dia i Marta sy Maria izany. Kanefa samihafa ny fomba fandraisan'izy ireo any Jesosy. I Marta nisahirana ny amin'ny fikarakarana sy ny fanomponana vahiny, toy izay fanao ny vehivavy rehefa misy vahiny mamangy. Ary Maria, i Maria rahavaviny kosa dia mipetraka eo anilan'ny tongotry ny Jesosy ka niaino ny teniny. Andao jerevantsika ary izay nataon'izy roa ary. Hoy ny teny voalohany hoe maro ina sy maro herehana ianao. Inona no nataony Marta? Nisahirana tamin'ny fanomponan'ny Tompo. Hoy ny tantara. Diso ve izany? Araka ny tenin'i Jesosy dia toa diso Marta rampitahaina tamin'ny rahavaviny. Kanefa ry havana, diso ve ny manompo an' Jesosy? Tsy mety ve ny mikarakara vahiny? Fahotana ve ny asa? Tsy diso ny manompo an' Jesosy, tsy fahotana ny asa, fa izany no tena anjarantsika tokoa. Kanjo, raha manadino ny Tompo anefa noho ny fanompona azy isika dia diso lalana tokoa. Raha feno ahiahy sy fieritreretana izao zavatra maro ataontsika rehetrarehetra izao ny saintsika, dia tsy misy fotoana sy fahanginana azahoantsika hihevitra ny zavatra ara-panahy. Zay no antony mety ho favoazan'ny fiangonana sy ny kristianina tsirairay avy izay mafana fo tokoa izany amin'izao andro izao. Raha tahiny ka ny fanompona no manjary zava-dehibe, dia tandremo ry havana. Fandrao sao maro ahina sy maro arena isika, tsaroana tokoa ry havana fa raha tsy manomboka eo amin'ny tongotry ny Jesosy Tompo ny fanompontsika azy, amin'ny fandraisantsika ny fanomezany, dia manjary asan'olombelona ihany ny asa izay ataontsika. Noho izany dia manondro any Maria Jesosy ka nanao hoe i Maria no efa nifidy ny anjara tsara. Zavatra iray loza izy Jesosy no ilaina. Inona kosa moa no nataony Maria? Nipetraka nangina ka nihaino ny tenin'i Jesosy izy. Fiainona ny teniny dia fandraisana ny fanomezana rehetra izay atolon'i Jesosy ho antsika tsirairay avy. Ary ny votoatin'izany fanomezana izany dia Jesosy tenany. Koa raha mandray ny tenin'i Jesosy isika dia mandray ny Jesosy tenany, izay manolotra ny tenany ho an'izay rehetra mandray ny teniny. Mihaino ny teniny rehefa mamonjy fiangonana isika. Mihaino ny teniny rehefa mamaky sy mandinika ny tenin'i Jesosy ao an-tokantranontsika isika. Mandrakariva rehefa toriana na vakiana ny teniny dia eo Jesosy manolo tena ho an'izay rehetra vonona handray azy. Nipetraka nangina ary i Maria ka niaino an' Jesosy. Tsy mampirisika antsika ho kamo sy halaina amin'ny asan'ny Tompo va izany? Raha hipetraka fotsiny eo zany tsika, raha mipetraka mangina mihaino ny teniny isika dia efa nifidy azy ho anjara tsara, ka toa tsy misy zavatra hafa tokony atao koa va? Tsy izany tsy akory tiany Jesosy ambara. Hitantsika tsara tato aoriana i Maria dia nanompo an' Jesosy araka ny voalazany any amin'ny Jaonany. Jaona 2:12 any dia milaza tahaka an'izao. Ary Maria ozy izy rehefa nakamenaka manitra nisy narda sady tsara no sarobidy, lanjai n'ilay livatra dia nanositra ny tongotry ny Jesosy sy namaoka ny tongony tamin'ny volondohany, ary dia feno ny hanitry ny menaka ny tranony. Kanefa raha mbola miteny anefa ny Jesosy dia ka hanararaotra izany fotoana izany isika hiainoantsika ny fampianarana, ny filazantsarany, mba handraisantsika ny fanomezany. Ianao mihaino zao ary inona zao ataonao ao zao? Ianao mahalala, izao mahalala.
Tena mipetraka tokoa va eo an-tongotry ny Jesosy fa atsika ka manongela mitsofina tsara ny haino azy am-pitiavana sy ampanetretena ary am-pifaliana. Hoy ny tenin'ny Hebreo hoe anio raha hiaino ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo. Araraoty ry havana, araraoty ny fotoana amangeny Jesosy ianao sy izao ao an-tokantranontsika ao. Tsy tokony hisy zavatra hoeto amin'izao tontolo izao izay misakana antsika tsy handray ny zava-tsoa avy amin'i Jesosy. Tsara avokoa ny fampianarana nataon'i Jesosy indray mandeha hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izao ny rehetra izany. Hoy Matio 5:3-30. Sarobidy loatra mantsy ry havana ny fanjakan'Andriamanitra ka tokony ho rombantsika. Aoka tsy hisy zavatra hafa mahavariana antsika ao an-dalana ao, afa-tsy ny handrombantsika izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ny nona sy ny mangetaheta famonjena no mivory manodidina Jesosy ka miaino am-pifaliana ny teniny. Teo anilan'ny tongony no nipetrahan'i Maria araka ny haintsika teo. Izany hoe akaiky dia akaiky izany ny haino ny teniny izy. Izany no toerana fanombohana aloha ny fanompoantsika azy. Akaiky dia akaiky an'i Jesosy aloha ary tsy maintsy miverina ho ao isan'andro izany amin'ny fiainantsika mba hahazoantsika fahamarinana, fitiavana, fiadanam-po ary ny hery rehetra izay ilaintsika amin'ny fanompoana azy. Ao aloha azahoantsika solika tahaka ny fiarakodia aloha tsy mety raha tsy asiana carburant. Dia tahaka an'izany koa ny fanahintsika mila mipetraka tsara aloha amin'ilay manome ilay solika ahafahantsika mihazakazaka amin'ny fanompoana. Manasa antsika ary izy anio mba ho eo amin'ny loharano manjakariva aloha isika. Raha izany dia tsy avy amintsika ny asa atao sy ny vokatra vita fa avy amin'ilay Jesosy, avy amin'ilay anjara tsara, avy aminy sy ho voninahiny ihany koa izay rehetra ataontsika. Hoy ary ny teny farany teo hoe anjara tsara izay tsy alaina amintsika. Iza no anjara tsara ary? Anjara tsara Jesosy, anjara tsara ny fanjakan'Andriamanitra. Ka tsy alaina amintsika izany raha tsy isika no miala amin'izany. Afaka hiaro ny azy Jesosy satria hoy izy hoe niondriko miaino ny feoko ary izao mahalala azy ary izy manaraka ahy ary izao manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay ary tsy hisy harombaka azy amin'ny taniko. Tany mahafiary havana ilay anjaratsara Jesosy vatany fehizoro ny fiainantsika ilay efa nanolotra ny tena no atsika teo amin'ny azo fijaliana ka nilaza amintsika hoe fitiavana mandrakizay anie no tiavako anao izany no aretan'ny famonjam-poko aminao. Hotahina ny teny mba hifikerantsika bebe kokoa amin'ilay anjara tsara fa atombotra ny andro endre tahaka ny menarana hoy ny tenin'ny tompo mora tahaka ny voromalala. Misandrata amin'ny avy indrindra Jesosy ho anao ndera sy nihaja mandrakizay. Aleluia, amen. Vavaka tsika ry havana malala. Saotra anao dia misaotra anao Jesosy amin'ity maraina ity. Indro anao nihiditra ny tokantranonay tsirairay avy tokoa. Ke anome anay an'ilay anjara tsara tokoa mantsy anao dia ianao tena anao izany Jesosy. Mba ho fototry ny finoanay satria dia isatana fahavalonay anie dia manao mampiherikerika anay Jesosy io. Indrindra amin'izao asa fanofonay anao izao. Tompo, maro ahina sy maro herena ianao. Ianao tamin'ny Marta. Jesosy. Motsy tahaka ny Marta foana koa moa izaho izao, Jesosy. Ankehitriny efa dia tianao izaho hisafidy ny anjara tsara tahaka ny nataon'i Maria. Tsy vita izaho Tompo. Ary fonanay aminao isan'andro Jesosy amin'izay tsy vitanay nataon'i Maria Jesosy malala. Tsy ny vitanay izany. Kanefa dia matoky amin'izao sisa izao. Amin'ilay fanahy mahery nomenao anay fa tsy fanahy osa.
fa ny miaky ny divoly sy satana sy ny firongony izay mandaingandainga ao amin'ny fiainam-pananay ao, mampierikeriky anay, atonga anay tsy fantoka amin'ny tena izy ka hibanjina an'ilay filohan'ny fiangonanay. Dia ianao zany Kristy velona sy maso manankerave Nazareta, fa mity sisa zao kosa zay Jesosy dia ampianaro isafidy isanandro mitoetra eo anilanao. Eo ihany no mahasoa anay, eo ihany no mahatsara anay. Da eo ary ny tsirairay avy Jesosy dia tanterao ary nitsodrano masonao manao hoe raha mitany rano ianao dia ombanao aho, ary raha mitany ony ianao dia tsy hanafitra anao izy, ary raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay. Ary tsy rehetra aminao ny lehilahy fa izao Jehovah no Andriamanitra ao, ka Andriamanitry ny fiadanana ny amasina antsika rehetra samy ho tanteraka, koa aoka harovana avokoa ny fanahintsika, ny aintsika, ny tenantsika ho tanteraka ka tsy hanatsika amin'ny fiavian'i Kristy Jesosy tompontsika. Matoky izay niantso antsika sady izy ihany no ahefa izany. Mandehana hoe tompo amin'izao herinao zao, mandehana aza matahotra. Ho anao kosa mpamonjy io, lohan'ny mpiandry ilay anjara tsara anay, anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra ny hery sy ny fahefana, anao efa hatramin'ny taloha zany mbola ho anao ankehitriny ary ho anao mandrakizay. Fa ho an'ny mpanomponao tsirairay avy kosa ny fibebahana, ny fifidianana isanandro an'ilay anjara tsara, ary ny fifaliana mandrakariva ao amin'ny tompo araka ny tenin'ny Paoly hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Hoy izao indray hoe mifalia. Aleluia. Amen.